Jesoa Kristy zany de efa nitenenina hoe izy no nateraka ho faty ho atsika. Jesoa Kristy no nateraka ho faty ho atsika. Ahoana ny fandehan'izany? Oviana ny nahalalany an'izany hoe ny antony nahatongavany teto ambony tany de ho faty eo amin'ny hazofijaliana. Oviana kay ny nahalalany an'izany efa nieritreretinao hoe taiza oviana. De oviana am'izay izy nizotra hoe iny am'izay ary fa andeha ho an'i Jerosalema, eo am'izay manomboka arakarak'areo ny tantara, andeha ho an'i Jerosalema ka ho faty. De intelo izy ny teny mpianany hoe ndao tsika fa hiakatra any Jerosalema tsika io de rehefa tonga any de hovonoin'ny olona de hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, fa tsy nety azon'ny mpianany intelo. Ny olon-dralady, ay iza zany nisy olo, iza zany nisy olo an' Jesosy raha ohatra izy ka maty eo, zany ny olon-dralady. Za ataovy eo kavananao sy eo kavianao, zany ny olon-dralady, tsy mety azony mihitsy hoe andeha ho faty Jesoa Kristy de hitsangana amin'ny maty izy rehefa avy eo, tsy mety azony. Tamin'izy tao Getsemane ve nahafantarany hoe ho faty izy? Eny tamin'izy tao Getsemane de fantany mihitsy hoe ho faty izy, satria zay niteneny hoe any ambanitra raha azo atao izy de sory amiko ty kapoky ty, nefa aoka tsy sitrapokonao atao fa ny sitraponao. Ay le irana ataotsika teo, aoka ny foky sy ny fonao ny ara-itepitena iray de ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay. Mahafinaritra ny vavaka nataon'i Jesoa Kristy iny sy le hira mamin'ny foky teo iny, tena tiako iny ireny. Tamin'izy tao Getsemane ve no nahafantarany hoe iny ary afa ho faty, faty amin'ny hazofijaliana io. De marina zay fa tamin'izay, kanefa talohan'izay efa nafantatra izy. Ohatra raha hitantsika zany le izy niditra tao Jerosalema de le nitondra sampadrofy ao, amin'iny efa fantany tsara hoe ho faty izy amin'iny fotoana iny. Fa tamin'iny ihany ve? Tsia, mbola talohan'iny. Ohatra hoe tamin'izy niova tare, tamin'izy niova tare teo an-tendrombohitra, Luka 7:9-20 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30 de zao lazaina hoe rehefa tokony ho avalona tao aoriany zany teny zany de nitondra amin'ny Petera sy Jaona ary Jakoba izy ka niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Raha mbola nivavaka izy de niova ny toetry ny tarehany sy ary fitafiny de tonga foty sady namirapiraka. Ary indreo nisy roalahy resaka taminy de Mose sy Eli. Fa zao nitoy any andininy faharaiky amin'ny 30 de le lalovantsika foana rehefa mamaky tsika. Vakitsika izy fa tsy vakitsika mihitsy. Indreo nisy roalahy resaka taminy de Mose sy Eli izay niseho tamboninahitra ka manina hozy izy? Laza ny fialany zay ho tanteraka any tanareo fialany. Ny resaka ny fanaovany Jesoa Kristy tamin'ny Eli sy Mosesy zany dia ny fahafatesany Jesoa Kristy eo amin'ny hazofijaliana. Any amin'ny Luka 7 zany de efa fantany hoe ho faty izy, ho faty eo amin'ny hazofijaliana any Jerosalema izy, satria tany de efa niresahany Mose sy Eli taminy io fialany io. Ary io tsy maintsy any Jerosalema io, tsy mety amin'ny toeran-kafa io fa tsy maintsy any Jerosalema ihany izy no maty. De raha mandeha lavitra tsika hoe talohan'izay koa ve, ohatra hoe tamin'izy ataon'ny Jaona Batisa, tany koa ve nahalalany hoe ho faty izy? Eny, tany de efa fantany. Na Jaona koa raha tany de nahafantatra satria Jaona toko voalohany, tanareo toko voalohany mbola voalohany hanomboka ny asany izy. De efa zao lazainy Jaona hoe noho ny apitso de nahitan'i Jesoa avy nanantona azy Jaona ka hoy izy, indro ny zanak'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Izy ilay nylazay koa hoe misy lehilahy tonga avy ao aorinako sady efa tonga ao alohako satria talohako izy, ary tsy nahalala azy mba hanehoana azy amin'ny Israely, de izany ny eviko manao batisa amin'ny rano. Io izy tonga avy ao aorinako,
nefa efa tonga teo alohako efa ho alohako izy satria talohako izy. Zandriny Jesosy Kristy, zandriny Jaona mpanao batisa enim-bolany Jesosy Kristy a. Raha rakareo ny tantara ao amin'ny Luka dia efa bevoka enim-bolany Elizabeta no nitorotoroina tamin'ny fanamasiny Maria, dia satria zany Maria bevoka tsy manambady dia lasa nisitaka nakany amin'ny Elizabeta aloha. Dia vao tonga tany izy a dia nietsika ny vao nahitany Maria sy Jesosy kibo zany Jaona mpanao batisa dia nietsika ny kibony, nietsika Jaona zany tao faly izy mibitaka hoe ty le izy. Dika zany Jesosy Kristy zany talohany Jaona mpanao batisa, nefa Jaona niteraka talohany io tonga vaorinako dia efa tonga eo alohako. Jaona mpanao batisa efa miasa, efa manao batisa eo amin'ny rano ny Jordana no mipoitra avany Jesosy Kristy. Dia vao mipoitra Jesosy Kristy dia nitondro Jaona mpanao batisa hoe ino ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotany zao tontolo zao. Dia azontsika fandeha le zanak'ondry a, le zanak'ondry ny Paska izay nivonoina dia nalaina ny rany dia natao amin'ny tolambaravarana dia tsy maty ny lamatoan'ny Israely. Dia le Jesosy Kristy io zany ozy izy, zay ny tiany olazay zay. Dika zany a raha eto izy zany dia hoe tamin'izy vao hanomboka ny asany mihitsy dia efa fantany hoe ho faty eo amin'ny hazofijaliana Jesosy Kristy. Nefa Jaona koa efa nalala hoe efa talohako izy, zany hoe talohan'izay mihitsy zany dia efa nahafantatra an'izany izy. Dika zany mbola talohany nanaovana batisa zany Jesosy Kristy dia efa nahafantatra hoe ho faty eo amin'ny hazofijaliana izy. Ele tiantsika seho amin'ity dia ny tantaran'ny fiainan'i Jesosy Kristy rehetra amin'ny heriny iny zay vao ataontsika. Le tantaran'ny fiainany amin'izay hoe ahoana tokoa moa zany ny tena nahafantarany. Hidirantsika kaikely amin'ny ray volana zay fa ndao ara-jerentsika hoe taizany nahafantarany Jesosy Kristy fa ho faty eo amin'ny hazofijaliana izy. Titosy toko voalohany 2:2. Tony a ilay tsy vakitsika fa tsy voavakitsika mihitsy satria tonga dia fantatsika fotsiny hoe vao manomboka Titosy toko voalohany a dia miresaka fiarabana apôstôlika io zay. Dia efa tonga dia vavakina fotsiny le izy a, fa fantana fa tsy maintsy tonga any amin'le hoe ho aminareo any ny fahasoavana sy fiadanana ao amin'Andriamanitra reo amin'ny Jesosy Kristy. Dia ok, zay io zany fiarabana io. Fa efa misy hafatra tiany ampitaina sahady amin'io. Ataontsika hatrany amin'ny voalohany mihitsy izy hoe Paoly mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy. Manino izy mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy? Mba hampandroso ny finoany olombofidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay mifanaraka amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Izany misy ao amin'ny Paoly. Dia mbola ho avy ny andro ianarantsika an'izany fa hatreto aloha zany dia milaza an'izay fotsiny izy hoe ny antony maha-apôstôly amin'ny Paoly, ny antony maha-mpanompon'Andriamanitra amin'ny Paoly dia hampandroso ny finoany olombofidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay mifanaraka amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Dia amin'iny izy le fatahorana an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenain'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagola. Zay maha-apôstôly anazy zany ao antonga anazy hampandroso ny finoany olombofity, finoan'ny olona dia ho amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Ary io fiainana mandrakizay io dia nampanantenain'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagola. Fa tamin'izay andro voatendry dia naseho any tamin'ny toriteny zay natolotra ho adidiko ny teniny araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika io. Nisy fotoana zany a dia naseho amin'izay tamin'ny alalan'ny toriteny a izay fanantenana zay. Fanantenana n'ino? Ny fiainana mandrakizay. Misy teny fahagola loatra eto dia tsy haintsika ny dikany. Inona le teny fahagola ka tsy haintsika ny dikany? Le teny hoe fahagola. Fahagola.
dika fahagoly io io amin'ny diem dika teny ombonana eto Madagasikara zay moa no hoe gasy mahay mamaky baiboly mianatra mamaky baiboly tsika de mianatra mamaky ny dika teny rehetrarehetra de zao nolazainy diem hoe ilay Andriamanitra ozy izy de tsy mba mandainga lay Andriamanitra tsy mba mandainga ozy izy de nampanantenatsika zany fiainana mandrakizay zany oviana nampanantena ny fiainana mandrakizay atsika fony tsy mbola nisy arekory zao rehetra zao zay ka ndika le fahagoly hoe mbola tsisy zao rehetrarehetra zao tsisy zao rehetra zao lanitra sy ny tany mbola tsisy de Andriamanitra efa nampanantena fiainana mandrakizay ho atsika ale tsy zany zavatra tsy vakitsika mihitsy zany rehefa mamaky baiboly tsika ozy izy hoe dans l'espérance de la vie éternelle cette vie Dieu qui ne m'ont pas la promise avant les temps éternels tany mandrakizay de efa nampanantenana an'io fiainana mandrakizay io Andriamanitra tany de efa nampanantena fiainana mandrakizay Andriamanitra miaraka ny soratana amin'ny Titosy io ihany ny Timoty faharoa toko voalohany 1 averiko inona ny zavatra tadiavintsika ny zavatra tadiavintsika de hoe oviana i Jesoa Kristy nahafantatra hoe ho faty eo amin'ny hazofijaliana izy zay de eto zany hoe Andriamanitra efa nampanantena fiainana mandrakizay ho atsika fony mbola tsy nisy zao tontolo zao ina ara nidiran'izany amin'le izy Timoty faharoa toko voalohany 1 tia koa le tsy vakina satria fiarabana apôstôlika Paoly apôstôlin' Jesoa Kristy no ny sitrapon'Andriamanitra mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay ao amin'ny Kristy Jesoa eto amin'izay le izy zany le fiainana tadidinareo le hoe rehefa tonga ny andro voateny ozy izy de natao lasa mitory an'io teniny io le teniny de le fiainana le nampanantena ina le fiainana mandrakizay fa aiza ny azahoantsika no fiainana mandrakizay io ao amin'ny Kristy Jesoa ny baiboly rehetra de miresaka an'izany fa ao amin'i Jesoa Kristy ihany ny azahoana fiainana mandrakizay ary zay maivo ny Jaona toko 7:9 mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesoa ny azahoana an'io de eto amin'izay ary le fiainana mandrakizay azontsika ao amin'ny Kristy Jesoa de efa nampanantenain'Andriamanitra fo mbola tsy ary ny fanorenana n'izao tontolo zao ao tsika verenantsika tsara le izy satria azafady aloha za zany manao teolojia amin'ny ankapobeny no tokony hoanna littéraire fa za olona tia matematika be de na zany rehefa mampianatra de démonstration matematika foana nitondrako anazy raha vatsy de makatsy de zao zany le izy na mamaky baiboly de ohatray koa fisaina 9 de izay namonjy atsika sy ny antso atsika tamin'ny fiantsona masina tsy araky ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany de hoe raha tsika mamaky ny toyany sa roatelo na tsy azonao ny dikan'io na tokony tezitra amin'io ianao de gomio anaty baibolinao io tsy norme io Jesoa Kristy ozy izy namonjy atsika izy izy ny antso atsika ho amin'ny fiantsona masina ary ny antsony atsika andova ny fiainana mandrakizay io le fiainan'io de tsy araka ny asa atsika iny efa hitsika tsara fahasoavana namonjena atsika amin'ny finoana tsy avy amintsika zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy afa amin'ny asa fandrao ireale zany hoe mahatonga atsika voantso izany de tsy araka ny asa atsika fa araka ny fikasany lay fikasany fony mbola tsy nisy zao tontolo zao taditsika le Titosy toko voalohany fikasany an'me fiainana mandrakizay atsika
de mbola tsy nisy zao tontolo zao de efa mipetraka arak'izay fikasan'izay no ny antsony atsika, araka ny fahasoavany ny antsony atsika, satria tsy mila manao nininny ianao zany, mino fotsiny ianao de manana fiainana mandrakizay. Fa zao le fiainana mandrakizay io ka oviana nomeny atsika tao amin'ny Kristy Jesosy izy io ty ihany ty, fa hatry ny fony oviana zany, fony mbola tsy nisy zao tontolo zao. Wow, zay ne lazaka tsy azonao mamaky an'io, fa raha azonao de tsy tianao io de gominao koatra ny andiny sasany ao anaty baiboly, maromaro no gominao eto. Fantanina, oviana Jesoa Kristy nafantatra fa nateraka ho faty izy, ary ho faty eo amin'ny hazofijaliana izy, de tsika mahita hoe hatry fony fahagola. Dikan'izany de zao, raha fitintsika izy zany de zao, nampanantena fiainana mandrakizay ho an'ny olona Andriamanitra, nampanantena fiainana mandrakizay ho an'ny olona Andriamanitra, ary io fampanantenana io de hatry ny fony fahagola, zany hoe fony mbola tsy ary zao tontolo zao. Fakazy ve tsika aloha sa tsy arakareo le izy fa ingana loatra, tsisy miteny mihitsy naray ary so de aty amin'ny sektary aty, fa tsy mbola narea zany hitaka am'izay ny iainako, fa mpianatra samboka mihitsy ty angamba. Nampanantena zao vakitsika teo ty tositoko voalohany sy ty moto faharoa toko voalohany, nampanantena fiainana mandrakizay ho antsika Andriamanitra, ary zany fampanantena an'izany de fony mbola tsy ary zao rehetrarehetra zao. Zao rehetrarehetra zao mbola tsisy ary, fa le zanaka nefa efa teo, le Jesoa Kristy zany efa teo le zanaka, de any aminy mety efa io teny fikasana io, any aminy mety efa io le hoe amorona olona ary zandry, tsy zandry ka efa zanaka, amorona olona ary zanaka, reo olo reo omeko fiainana mandrakizay, zay aloha hatreto mbola mitoy ny resaka, de ireo olo reo omeko anao, le olona manana fiainana mandrakizay omeko anao, satria ozy izytsika hoe ao amin'ny Kristy ihany no manana fiainana mandrakizay. Zay olona ao amin'ny Kristy ihany no manana ny fiainana mandrakizay io nefany hatry ny fony fahagola. De omen'Andriamanitra vahoaka zany Jesoa Kristy, omen'Andriamanitra vahoaka izy, de reo tsara io vahoaka io ny antony nanomezana azy an'io de hiara-mizara voninahitra mandrakizay aminy, mba atonga an' Jesoa Kristy manana voninahitra mandrakizay zany, tsy hoe atonga an' Jesoa Kristy manana, efa manana izy, fa hifampizarany am'ireo olona reo io voninahitra io voninahiny io. Ao ve tsika